Fahalaraba antsika rehefa malala tratry ity talata fahafolo ny volana mety ny voalahatra homofinaina antsika anio ry havako dia ny filazan'ny tsaramasina araka ny jaona toko faha-efatra ambin'ny folo jaona toko faha-efatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny fahaenina amby roapolo hoy Jesoa. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanamasina izay irahay amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay efa nolazaiko taminareo. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Momba ny fanamasina ry havana no matetika resahantsika manodidina ny Pentekosta tahaka izao, ary ny volana May moa ity itsahintsika ity dia ny roa hevitry ny mofinaina dia ny hoe manavao ny fanamasina. Manavao ny fanamasina ary izay indrindra no mahatonga ny fiangonana FJKM zany mamakafaka lalina momba ny anjara toeran'ny fanamasina amin'ny fampianaram-pononana ny fampianarana soratra masina amin'ity volana May ity. Revako raha toa ka mijery ny ataontsika hoe tantaran'ny fotom-pinoana itsika histoire des dogmes. Raha ohatra ka mijery ny tantaran'ny fotom-pinoana isika dia saika misy fampianaran-diso avokoa na ny mikasika an'Andriamanitra. Zany hoe tany am-piadohana dia be dia be ny ireo fampianaran-diso momba an'Andriamanitra. Mikasika an'Andriamanitra, misy veandriamanitra, tokana veandriamanitra sy ny sisa rehetra. Dia tato aoriana dia nisy indray ny fampianaran-diso betsaka mikasika an'i Jesoa. Ireo ataontsika hoe isan-karazany ny adopsianisma, hoe zanak'anatsanga an'i Jesoa, ny sabelianisma, ny docetisme hoe tsy maty Jesoa fa aloka fotsiny, ny isan-karazany ireo fampianaram-ponina izay diso mikasika an'i Jesoa. Fa aty aoriana kely indray dia misy indray ny fampianaran-diso betsaka momba ny fanamasina. Ary amin'izao taonjato ianantsika izao dia saika ny tsy de misy loatra intsony mety hisy ihany fa miavitsy ny fampianaran-diso momba an'Andriamanitra. Mety misy ihany fa tsy de tena maharesy lahatra ny olona ankabeazan'ny mpino intsony tsy mahatarika kristiana, tsy mahatarika olona loatra. Tahaka izany koa ny fampianarana momba an'i Jesoa. Moa momba ny kristôlôjia zany ihany tsy de tena mampanano sarotra ny olona loatra ny manakatra ny momba ny kristôlôjia. Mazava fa zanak'Andriamanitra Jesoa. Misy ihany anelankely ny fampianaran-diso fa tsy de tena manaitra loatra intsony. Fa momba ny fanamasina dia tena betsaka ny fampianaran-diso momba ny fanamasina. Ary tsy mahagaga ny antony dia satria tsy de tena betsaka loatra ireo ataontsika hoe andinin-tsohatra masina na tantara mazava ao amin'ny soratra masina manazava momba ny fanamasina, ny asan'ny fanamasina fantatra, ny avian'ny fanamasina, ny toeran'ny fanamasina, ny vokatry ny fanamasina. Fa ilay endrika izay ny kristôlôjia mantsy na fampianarana momba ny Jesoa mantsy dia Jesoa ara-tantara hita teraka tena tranombo roma tamin'ny azo fijaliana dia mazava. Fa rehefa miresaka amin'ny fanamasina antsika dia somary miavaka kely ilay fampianarana amin'ny fanamasina, tsy azo sary an-tsaina hoe ohatry ny ahoana moa zany. Dia betsaka ireo izay izay mampianatra ka mora mivily lalana rehefa mampianatra momba ny fanamasina izy. Ao anatin'ny fanekem-pinoana izay mahazatra antsika io, antsointsika hoe fanekem-pinoana Nicée Constantinople, lay ataontsika hoe fanekem-pinoana faharoa, atao diso moa zany, diso le fomba fitenitsika hoe fanekem-pinoana faharoa, satria ny fanekem-pinoana voalohany dia ataontsika hoe le fanekem-pinoana apôstôlika. Iny ny fanekem-pinoana nahazatra antsika protestanta. Raha ny tena marina raha dia ny protestanta zanaky ny MPF ny tena zatra nanao fanekem-pinoana andavanandro tany am-piandohany ny fanekem-pinoana apôstôlika. Fa raha ny LMS zanaky ny LMS dia tsy hoe isan'alahady akory izy no manao fanekem-pinoana.
ny fiangonana zanaky ny LMS zany hoe ireo atao hoe FKM dia tsy de tena isan'alahady loatra na liturjia eny izy fa tsy isan'alahady izy manao fanekempinoana fa amin'ny fotoana manokana na tahaka zany. Fa ny zanaky ny MPF zany hoe ny ireo zanaky ny missiona protestanta frantsay no nanao ny fanekempinoana isaky ny manao fotoam-pivavahana. Ary tany am-piandohana dia ataoko hoe tany am-piandohana, atao hoe tany am-piandohana dia tamin'ny fotoana natongavany MPF teto Madagasikara dia ny fanekempinoana apostolika mandrakariva no nahazatra. Fa tsy kelikely taty aoriana pasteur labe manahaka Jean no nanomboka napiditra tsy kelikely tao anatin'ny fiangonana ny fanekempinoana nikeana, fiangonana protestante io resantsika io, ny fanekempinoana protestante FJKM zany io. Dia pasteur be manahaka Jean nanomboka napiditra tsy kelikely ny fanekempinoana Nicée Constantinople sy ireo fanekempinoana zay iombonatsika amin'ny fionambe ny fiangonana réformera tany sy ny tahaka zany. Fa rehefa napiditra ity fanekempinoana ataontsika hoe Nicée Constantinople zay fanekempinoana isan'ny tranainy satria any amin'ny taona 523 ka sy raiky amin'ny 730 no nandrafetana ity fanekempinoana zay ataontsika hoe fanekempinoana Nicée Constantinople. Ndraindray moa tononontsika fotsiny hoe fanekempinoana Nikéana satria Nicée le voateny fa tsy tany Nicéany li satria nampiana no atsaraina ty amin'ny taona raiky amin'ny 730 no atsaraina zay mahatonga azy hoe fanekempinoana Nicée Constantinople fa tsorona fotsiny izy amin'ny fanampobahany hoe fanekempinoana Nikéana. Dia io fanekempinoana Nikéana na Nicée Constantinople io zay niditra tsy kelikely ato anatin'ny FJKM. Tsara manamarika fa tany vao nitsangana ange ny FJKM ny taona 1970 dia mbola nahamaika azy de ny fampiraisana lay fiangonana no zany dia nininana atao mihitsy hoe tokana ny liturjia fa tsy atao liturjia samy hafa, tsy nasiana karazakarazany fa natao tokana mba ny zavatra rehetra de natao mihitsy hoe mbanjinana le foto-kevitra tokana mba hialana am'lay fisaratsarana na atserova na hietretan'ny olona hoe ndeha zay iverina ho frenjy ndray ndeha zay iverina ho LMS ndray. Am'izao andro zao tsisy olona ntsony hoe ndeha zay iverina hanao frenjy mitokana na hanao FKM mitokana na FPM mitokana, efa iainany efa tratra le tanjon'ny firaisana sy ny fampiraisan'ny fiangonana. Zay mahatonga antsika ankehitriny afaka mivoy endrika liturjia isan-karazany am'izay. Misy liturjia manana endrika voalohany, faharoa, arakaraka n'lay safidiny lay mpitarika ny fotoam-pivavahana. Dia ireny efa taratry ny hoe efa fahalalana satria efa miditra amina vanim-potoana manokana ny FJKM. Anefa tsy manana tahotra intsony izy ny amin'ny hoe fivakisan'ny fiangonana. Fa tany am-boalohany dia natotokana mihitsy ny liturjia ray ihany. Natao tokana daholo ny zavatra rehetra mba hialana am'lay mba hitandrona lay firaisan'ny fiangonana. Dia atioina dia efa manomboka miditra zany reo mampiasa reo fanekempinoana maro samihafa isika ao anatin'izany ty Nikéana izay tenentsika ity. Fa io fanekempinoana Nikéana io zay fanandrify amin'ity mofainantsika ity dia niteraka olana ara-panahy, adi-mpiangonana mihitsy, adi-mpampianarana lava ary ny afara tamin'ny fifanozonana, fifanonganana nahatonga fivakisana fiangonana ary mandrakitiny an'io moa dia mbola nivaky any lay fiangonana de efa nisy ary ny fifamelana dia ny fivakisan'ny fiangonana taty andrefan'ny sy atsinanana. Zany hoe ny fiangonana taty Europe sy ny fiangonana tamin'ny faritra Azia Andratsorona de ny fiangonana katolika romanina sy ny fiangonana orthodoxe amin'ny taona 450 nivaky roa lay fiangonana. Natonga lay fiangonana nivaky roa dia adi-mpampianarana efa tranainy efa any amin'ny taona 520 sy 300 raiky amby 20 sy 300 momba ny ity fanekempinoana, momba ny toeran'ny fanamasina ity. Raha ohatra ka mahitsenjera lay fanekempinoana Nikéana ianao na Nicée Constantinople dia ny tapany momba ny fanamasina de zao ny ao. Isika mino ny fanamasina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsahona sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Zany hoe ilay teny hoe zanaka no fototry ny olana. Raha ohatra ka amin'ny fanekempinoana amin'ny itsika zany zao protestante réformé
de itsika nanaraka ny fomba fijery tandrefana de amitsika zao io no manao hoe ny fanamasina dia tompo sady mpanyme aina de avy amin'ny ray sy ny zanaka ary tsahona sy ankalazana miaraka amy ray sy ny zanaka. Fa am'ireo tatsinanana zany hoe amin'ny orthodoxa dia hoy izy manao hoe ny fanamasina de nivoaka tamin'ny ray fa tsy ny ray sy ny zanaka akory. Zany hoe amin'ny orthodoxa ny fanamasina dia nivoaka avy tamin'ny ray, fa amin'ny tandrefana zany hoe ny katolika romanina sy ny réformé aty aoriana de nanao hoe ny fanamasina de nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka. Lay teny kely antsiny hoe filioke zay ny natonga lay olana amin'ny tandrefana zany lay teny manao hoe expatrie filioque procédite, zany hoe mivoaka avy tamin'ny ray le filioque zanaka. Zany hoe ny tandrefana de manao hoe ny fanamasina dia nivoaka avy tao amin'ny ray sy tao am' Jesosy zany. Ny tatsinana kosa manao hoe tsia ny fanamasina de nivoaka avy tamin'ny ray any. Mety ozytsika manao hoe zany ko ve de ampiady hevitra, zany ve de atonga fisarahan'ny fiangonana sy adi-pampianarana nandritra ny anarivo taona ny fandimby, anarivo taona, zany ve de natonga olana sy fivakisana mihitsy teo ampino, fa tsy de tsorona tahak'izay le izy, fa rehefa tena alalinina de samy hafa le fampianarana. Ary indrindra nisy lafina politika, nisy lafiny ara-piarahamonina, fomba fijery samy hafa de nanamafy ilay fisarahana ary fifanonganana araka mirazantsika teo. Zay pretra tary de naongany tary, zay pretra tary de naongany ilany. Ary dia ezahatsika ny amin'ity mofinaina ity satria tandrify an'izay mihitsy lay ity mofinaina ity. Ny hotsika teo hoe verenana zavaina tsara, ny tandrefana zany manao hoe ny fanamasina de nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka. Ao anatin'izay tsika protestante satria Martin Luther mbany Calvin de nanao hoe ny fanamasina de nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka. Ny tatsinanana kosa ny orthodoxa zany de manao hoe tsia ny fanamasina de mivoaka tamin'ny ray any. Dia raha mamaky ity Jauna 4:20 ty isika de jereo tsara o Jesoa ny mpananatra de ny fanamasina izay iray ny ray amin'ny anarako, zany hoe nivoaka tamin'ny ray amin'ny anarako. Zay raha ohatra ka vakina ny Jauna 4:20 ny fanamasina zany ho Jesoa de nivoaka avy tamin'ny ray amin'ny anarako, toy ny mirona kokoa makany amin'ny fomba fijery tatsinanana hoe nivoaka avy tany amin'ny ray amin'ny anarako. Zay le hoe expatrie procédite fotsiny. Fa amin'ny anarako Jesoa, inona ny dikan'ilay hoe amin'ny anaran'i Jesoa nivoaka tamin'ny ray fa amin'ny anaran'i Jesoa, inona no heviny? Raha ohatra antsika ka mamaky ny 10:20 mifanilaka akeo ihany andininy 5:20 dia ondray ny andininy 5:20 fa raha tonga ny mpananatra izay irayko ho aminareo avy amin'ny ray, zay irayko avy aminareo, zay irayko ho aminareo avy amin'ny ray. Dia jereo tsara lay izy andininy 5:20 Jesoa ndray zany no maniraka. Jesoa no maniraka, mivoaka ndray zany izy avy amin'ny Jesoa. Misy antiny anankiroa mifanila eo, ary eo ndray no mampitombona n'lay fijeriny tandrefana manao hoe tena expatrie filioque procédite io. Zany hoe misy andiny anankiroa reo. Ny anankiray to manindry fa avy amin'ny ray ihany lay fanamasina fa niraina tamin'ny alalan'i Jesoa. Ny anankiray ndray manao hoe tsia tena avy amin'ny Jesoa mihitsy ary le izy. Avy amin'ny Jesoa le izy fa avy amin'ny ray sy Jesoa le izy amin'ny andininy 5:20. Ny 10:20 zany andininy 5:20 de toy ny manao an'ilay expatrie filioque procédite, zany hoe avy amin'ny ray sy ny zanaka. Dia izay teny zay tsy de mora loatra ny ainan'ireo exégety azy satria niteraka olana lay izy. Fa izao rehefa koa malala, ahoana raha no ny tena mahafototr'olana an'ilay izy? Ahoana ny tena mahatonga an'ilay izy ho samy hafa? Raha ohatra ka jerentsika de izao zany, amin'ny fomba fijery tatsinanana raha jerena lalina tsara izy de izao,
atao ve eo ny ray, atao ve eo ambony eo zany ny ray, atao ve eo zany ny ray, Andriamanitra ray, dia Andriamanitra ray zany no nivoahan'ny ray no nivoahan'ny zanaka sy ny fanahy masina. Am'izay fotoan'izay dia Andriamanitra dia ny feo na ataon'ny teny grika hoe epifaneia zany hoe ny seho ny ariary tamin'ny alalan'ny zanaka sy ny fanahy masina. Zany hoe ny epifanie zany, ny epifanie zany dia epifanien'Andriamanitra zany lazana azy dia ny zanaka sy ny fanahy masina. Amin'ny fomba fijery tatsinana zany de zao Andriamanitra dia ny seho na hita ao amin'ny zanaka sy ny fanahy masina. Amin'ny fomba fijery tandrefana kosa de izao ny fanahy masina de izao no endrika na nisehony le Andriamanitra ray sy Jesoa. Am'izay fotoan'izay zany Andriamanitra ray sy Jesoa de miseho ao amin'ny fanahy masina. Amin'ny ilany ny ray de miseho ao amin'ny Jesoa sy ny fanahy masina. Raha ohatra ka amin'ny tatsinanana zany de zao ny ray de miseho ao amin'ny fanahy masina sy Jesoa. Ao amin'ny tandrefana de zao Andriamanitra ray sy Jesoa de miseho amin'ny fanahy masina. Dia mety ho tsika hoe tsy de mbola samy hafa ihany zany fa ohatra mitovitovy ihany, fa tsy de tena mitovy loatra rehefa tena jerena amin'ny lafin'ny ara-potim-pinoana riavako malala, raha mitovy izy tsona mpisaraka mihitsy mazava ho azy, fa matoa teraka fisarahana lalipaka le izy dia tena fomba fijery samy manany azy. Ny tsy tokony ho adinoina mantsy riavako malala dia ny fanekempinoana izay iainan'ny fiangonana azy tamin'ny taona 520 na 220 dia nisy fampianaran-diso tena natanjaka be nahatonga io fanekempinoana io nipoitra. Nisy fampianarana atao hoe arianisme izay fampianarany Arius momba ny trinité, momba ny Jesoa indrindrindrindra, ny hoe Jesoa dia ny fanahy masina sy Jesoa dia voahary, zany hoe tsy nateraka. Zay ny dikan'io tena Tsipriana io Tsipriana io tena anatin'io fanekempinoana io dia voalanja mihitsy. Io Tsipriana teny ao anatin'ny fanekempinoana io dia teny voalanja ary ambolana maro antaonany aza no namakafakana reny teny reny, fa tsy hoe teny tonga ho azy akory io teny izay hita anatin'ny zay mahafanekempinoana azy. No zany dia reny teny misy dikany avokoa reny le teny hoe nateraka fa tsy natao, iray fomba amin'ny ray, satria reny rehetra eny dia nitoeriny atao hoe arianisme, hoe Jesoa dia tsy mitovy essence, zany hoe tsy mitovy fiandohana amin'Andriamanitra akory, dia tsy Andriamanitra izy fa tsy mitovy essence amin'Andriamanitra, tsy mitovy maizy azy amin'Andriamanitra. Reny Tsipriana teny eny fahazavana avy amin'ny fahazavana, nateraka fa tsy nohariana. Zany rehetra any dia lalipaka avokoa fa tsy hoe zavatra mandeha ho azy akory. Zay no tokony andinihiny mpino tsara reny fanekempinoana reny. Fa no tsika hoe fanekempinoana tamin'izany fotoan'izany de nentina nampianarana, nentina niadivana tamin'ny fampianaran-diso. Reto zavatra telo reto ny tsy tokony ho adinoin'ny fiangonana rehefa nanohitra ny fampianaran-diso ity. Reto zavatra telo reto ihany. Raha tsy teo reto zavatra telo reto de sahirana ny fiangonana tamin'ny fampianaran-diso nanomboka ny taona taonjato faefatra. Nanomboka ny taonjato faefatra satria rehefa tonga fivavahan'ny amperora ny fivavahana kristianina ny 370 dia nanjary niova kristianina daholo ny olona, de be ny fampianaran-diso niditra tao anatin'ny fivavahana kristianina. Satria tonga kristianina ny olona de ireo savant, ireo penseur, ireo mpieritreritra, ireo philosophe de nanomboka nandalina ny fivavahana kristianina tamin'ny saina sy ny fahaizana maha-olombelona de nipoitra daholo ireo fampianaran-diso isan-karazany. De nanoloana izany de telo no ary nisy famono mihitsy fa nindro nantsenetsena ny olona natonga ny amperora ny teny manao hoe va anareo mpitondra fivavahana hazavao inona marina,
ny nonareo izy jesoa izy andriamanitra izy ny fanamasana de zay natokany ifanekempinono hoe filazana mamitina ny finoan'ny kristianina io fanekempinono io de retotelo reto no fitaovana nentin'ny kristianina nanohitra ny fampianaran-diso ary tsy tokony ho adonoantsika mihitsy fa marina hatram'izao zany hoe reto fitaovana telo io reto ny voalohany indrindra dia ny soratra masina ny soratra masina zay ny natokany antsony hoe kanonina ny testamenta vaovao satria ny soratra masina tonga de ny ferana manao hoe ireto ihany ny atao hoe soratra masina raha tsy zany de misy manampy soratra masina manampy soratra masina de zay natokany kanonina ny testamenta vaovao hoe ireto ihany ny soratra masina testamenta vaovao testamenta taloha moa efa vita tany amin'ny tonjato voalohany fa ny testamenta taloha sisa no natao ny kanonikany dia ny voalohany hoentina miady ny fampianaran-diso de ny soratra masina ny étude biblique ny fampianarany fandalinana soratra masina famakafakana soratra masina ny toriteny ny étude biblique fa ny faharoa zay nentin'ny fiangonana nanohitra ny fampianaran-diso dia ny fanekempinoana fanehoana hoe zao no inonay mitaha amin'ireo fampianaran-diso karazana reo de zao kosa no inonay matetika ny fiangonana manao étude biblique fa tsy mivaofy ary tsy maneho ny finony hoe zao kosa ny inonay raha mitaha ohatra hoe tsy fantatro am'izao androna antsika sao hoe ity ny mondialisation ity ny resaka momba ny ataontsika hoe ny anthropologie moderne me ahoana moa zany ny natsony hoe olombelona am'izao andro zao ahoana ny finoan'ny fiangonana dia ny fanekempinoana rehefa malala fanambarana ny finoana na ny fanekempinoana tsy de mitovy loatra zao fa ataontsika kitapo anankiray hoe fitaovana nentin'ny fiangonana nanohitra ny fampianaran-diso tsy ny fandalina ny soratra masina ihany fa ny fandalina mpinoana sy ny fanambaram-pinoana ary ny fahatelo de ny rafitra ny fiangonana ny rafitra ny fiangonana ny fandaminana anatin'ny fiangonana ny ataontsika hoe ny organisation ny fiangonana hoe zao ny fitsipika zao ny fandaminana ireto ihany ny olona afaka manao heviteny ireto ihany ny mpampianatra ao anatin'ny fiangonana ireto no ny tsara ny fampianaran'ny fiangonana sy ny tahaka zany zay ny natonga ny ireo ny rafitry ny fiangonana tamin'ny fotoanandro hoe reto ny mpitandrina eveka tsy tokony adonana fa mpitandrina sy ny eveka no milahatra ireo no atao hoe episcopos raha miteny hoe mpitandrina dia tsy presbytera loatra tsy loolona fa episcopos ny mpitandrina tamin'ny tonjato tamin'ny vo mpitandrina zany hoe mpanara-maso mpitaiza surveillant nareo dia izay no nahatonga ilay fampianaran-diso resy ro zavatra telo lehibe reo ny soratra masina ny fanambaram-pinoana ny fanekempinoana ary ny rindran-damina sy ny ataontsika hoe ny organisation na koa ny fitsipika sy ny fandaminana ao anatin'ny fiangonana varenantsika lay olana momba n'lay filioke de tsika manao hoe amin'ny tatsinanana dia andriamanitra de niseho na ny ariary tao amin'ny jesosy ny fanamasina amin'ny tandrefana kosa de lay andriamanitra sy jesoa mihitsy no miseho miariary ao amin'ny fanamasina fa inona ny akon'izay inona no akon'izay na andeha ataoko hoe tsy akony loatra fa ndeha lay fivilian-dalana no resahantsika de mazava kokoa avy hatrany aminao hoe rehefa aiza le fefy aiza le noarana raha ohatra ka tena roitina mafy ity fomba fijery tandrefanay ity fomba fijery tandrefany ity ny hoe raha tena roitina mafy loatra zany hoe ny tandrefana zany manao hoe ny fanamasina dia ao amin'ny fanamasina no miseho ny ray sy ny zanaka dia rehefa roitinao mafy lay fomba fijery tandrefana zany dia manjary rehefa roitinao mafy de manjary manome toerana lasa manamaivana ny toeran'ny fanamasina manamaivana ny toeran'ny fanamasina dia hotsika manao hoe rehefa tandrefana lasa manana fironana manamaivana ny anjara-toeran'ny fanamasina rehefa miamaivana ny toerany anjara-toeran'ny fanamasina roitsika lavitra zany io na manadino ny toeran'ny fanamasina de lasa mahazo toerana rehefa tsy mahazo toerana tsara ny fampianarana momba fanamasina ny anjara-toeran'ny fanamasina dia manjary mivily lalana ny mitsony hoe juridisme
lasa mafy loatra ny toerany antsoina hoe rafitra ny lalàna mafy loatra ny anjara toerana ataontsika hoe reo fanompona reo ministère institué na reo ataontsika hoe lay fanompona mafy loatra ny toerany ary mety ho manadino ny lafiny ara-panaza fa indraindray lasa lay rafitra ny tena mahazo toerana lay soratra lay zavatra ino ny tena mahazo toerana ho an'ny tasanana indray rehefa tena noroitina loatra indray rehefa ampianarana momban'ny lay ataontsika hoe ny fanamasina de amin'ny tasanana zany tsy misy an'lay filioke de izao manjary maivana indray ny fampianarana momban'i Jesosy amin'ny tatsinanana dia lasa tsy mahazo toerana indray ny kristôlôjia ny pneumatôlôjia ny tena mahazo aina mifanohitra amin'ny tandrefana ny tandrefana de mahazo mafy be ny kristôlôjia maivana ny pneumatôlôjia tsy tena hoe maivana hoana moa rehefa tena roitiny fa tsy de zay loatra akory isika fa raisina ho fanazavana ihany zany dia io no mahatokany hoe rehefa maivana indray rehefa ohatra ka mahazo toerana loatra indray ny rehefa adino indray ny kristôlôjia ohatra fa ny pneumatôlôjia mandrakariva no roitana zany hoe momba ny fanamasina fa tsy tena mahazo toerana tsara ny momba ny kristy dia lasa mora mivily lalana koa makany amin'ny antsoina hoe illuminisme lasa tsy mahazo toerana lay famonjenao amin'ny kristy fa lasa mora miala amin'ny zohatra masina ary indraindray aza mety ho mahita fampianarana hafa mihitsy eny anelanelan'iny dia indraindray ary mety ho manadiny koa ny lafiny materiel lasa mahatonga olona tsy mipetraka tsara amin'ny tongony tsy mipetraka tsara amin'ny tany mahatonga olona maniditsidina ara-panahy rehefa tsy masaka tsara na tsotsika hoe kristôlôjia eto ary Jesosy rehefa koa manaraka de manazava amintsika manokana ao anatin'izany fifandirana izany dia mazava ny tenin'i Jesosy raha ohatra ka hijanona isika amin'ny efiteny tsotra dia hoy Jesosy manao hoe zao ny fanamasina de omeko anareo ny fanamasina de irahina ho any aminareo ary raisinareo zany fanamasina zany any amin'ny asan'ny apôstôly de misy fanontaniana efa mipetraka manao hoe efa nandray ny fanamasina ve ianareo de raisinareo zany fanamasina zany fa amin'ny alalan'ny finoanareo an'Andriamanitra ho mpahary ary amin'ny alalan'ny finoanareo an' Jesosy ho mpamonjy no andraisanareo zany fanamasina izany ary rehefa raisinareo zany fanamasina zany dia reto zavatra roa reto no entiny ho anareo de izao mpampianatra anareo izy zany hoe le fanamasina rehefa atao anatintsika de tonga mpampianatra atsika ny tenin'i Jesosy na nanoratany Jaonazy de nataony hoe parakleto raha mamaky ny baibolinao de misy ery am'vodipejy ery misy hoe parakleto ny teny hoe parakleto dia mety azo adika hoe mpampahery any rehefa mety somary kivintsika manana ady-panahy de ny fanamasina ao anatintsika mampahery atsika amin'ny lafiny hoe inona moa mampahery atsika amin'ny lafiny hoe tian'Andriamanitra angenao zanak'Andriamanitra angenao voavelany eny elokao fa zao koa mety ho mpanampy atsika izy ary io le miteny frantsay indray dia nataony hoe ny parakletos de défenseur miaro atsika izy rehefa ohatra ka manatrika soutenance reny anao na manatrika ohatra tsika hoe famelana fanohanam-pahabe maso thèse na tahaka zany dia teny ny anglisy mampiasa teny hoe défense zany hoe fiarovana amin'ny hevitra fanohanan-kevitra tohan-kevitra zany ao anatina ady sarotra ianao de mpanolontsaina anao izy zany manome hevitra izy zany manome tolotsaina anao zany izy rehefa ao anatina ady manahirana ianao na ao anatina ilanao hevitra ianao ka mila zay mahatonga azy hoe ny fanamasina loharanony antsony hoe vision loharanony antsony hoe fahitana hoe ity ny lalana anale ity no mety ny fanamasina tsy hoe mpame eritsainantsika hoe mahereza fa ny fanamasina koa mamentsika vision hoe ity le lalana ity ny tokony andiananao zay mampanolo-tsaina azy fa ny fahatelo de le fanamasina koa araka zany de mpisolo vava io le tenenin'ny Paoly amin'ny Romanina toko fahavalo manao hoe tsy fantatsika koa nge le vavaka tokony ataotsika izy moa milaza amintsika fa ivavaka ataotsika io de mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy koa no milaza fa ivavaka tonontsika vavaka mpanoto de fantatr'Andriamanitra
de hoy paoly manao hoe fantatr'andriamanitra io satria ny fanahy masina ao anatintsika no miresaka amin'ny fitenenana na amin'ny teny tsy azo tononona ka mitondro zany eo amin'andriamanitra. Am'izay fotoan'izay le fanahy masina de lasa intercesseur, lasa mpisolo antsika koa aza eo amin'andriamanitra. Hoy Jesosy, zany fanahy zany dia raisinareo zany satria nomena anareo. Ary ny faharoa sady farany hoe tsy hoe mpananatra ihany izy na zay ihany izy fa ny faharoa lehibe farany de hoy Jesosy manao hoe raisinareo fanahy masina io ary ampatsiaro anareo ny zavatra zay nolazaiko taminareo. Zany hoe lay fanahy masina dia mpampatsiaro. Satria mety madino isika, mety ho manadino itsika ilay teny grika hypomnesei zay moa nolazay ny ato. Zany hoe misy zavatra nandray takona any ambany any, misy zavatra nandray efa mety efa ny anatin'ny fahatsy tadidy tsony, de zao ny fanahy masina mampatsiaro azy. Inona le ampatsiahivina? Zany hoe ny fanahy masina de tsy milaza zava-baovao akory fa zay zavatra efa nilazainy Jesosy ihany. Ny fanahy masina de tsy milaza zavatra tsy mbola fantatritsika teo amin'ny tantara fa zavatra efa nilazainy Jesosy ihany, ny zavatra nampianarin'i Jesosy ihany, zay ihany nilazainy fanahy masina. Ka raha ohatra ka mahita olona isika na fampianarana isika ka mifanohitra am'izay efa nilazainy Jesosy dia fampianarana tsy izy zany. Fa ny fampianarana zay nasainy izay lazainy fanahy masina ho Jesosy de zao zay efa nilazaiko taminareo ihany, momba ny fifankatiavana, momba ny famonjena amin'ny finoana, momba ny herin'ny fahasoavana, momba ny famelan-keloka sy ny sisa rehetra. Tsy mamorona zavatra vaovao ny fanahy masina, tsy milaza hoe misy andriamanitra hafa na misy fomba vaovao, tsy zay loatra, fa mampatsiaro anareo ny zavatra efa nolazaina taminareo ihany. Afaka malala am'izao fotoana Pentekosta izao dia tiany tompo takatrao fa ny fanahy masina de fanomezana. Ny fanahy masina tsisy fanomezana maimaim-poana nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina. No zany raiso ny fanahy masina. Zay natonga ny Jesosy niteny eo amin'ny Jaona manao hoe raiso ny fanahy masina. Afaka malala ny tompony ampahirentsika ary atsiarovantsika fa ao anatintsika ny fanahy masina, ao anatintsika Andriamanitra, satria mino an' Jesosy tsika amin'ny alalan'ny fanahy masina de mitoetra amintsika izy, mampianatra atsika, mitaiza atsika, mampahery atsika, manolontsaina atsika, mampandresy atsika. Ivavaka sika. Tompo am'soranao zahay noho ny fanahinao masina zay nomenao anay, noho ny finoanay anao mpamonjy, noho ny fanananay anao Andriamanitra ray ho rainay de mandray ny fanahinao masina zahay. Na tamin'ny alalan'ny batisy io, na tamin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo io, na tamin'ny alalana fandraisana ministera fanompony io, na indrindra tamin'ny alalan'ny finoananao Jesosy velona, de ampahiray zay tompo atsiaro fa aty anatinay ny fanahinao masina. Zay no ahafantaranay ny sitraponao, zay no ananana hafanampo hanompo anao, zay no ananana hafanampo miezaka anaraka ny sitraponao, zay no ananana hafanampo tianao Andriamanitra. De ampahiray zay tompo toko fa ny fanahinao masina de fanahy endry, fanahy mitarika anay. De ampianary ray tompo atsiaro fa tsy irery izahay fa mitoetra ty anatinay ianao amin'ny alalan'ny fanahinao. Dia mampianara anay ho mahatoky anao hatrany, ino anao hatrany. De am'izay ataonay tompo de aoka hifanaraka mandrakariva amin'ny sitraponao. Aza velanao ampalahelo ny fanahinao masina ty anatinay zahay, fa tehirisy tompo, ho mpino mahatoky hatrany. Anaranao Jesosy. Amen.